tsy alatsika amin'ny fomba mifandarana ialoavatsika n'ilay zanam-pandarana no hoe teny maiva leroa io teny maiva leroa io koa misy teny fanevany anareo mpondronomby malandy io anareo mieno sy mpandefa SMS amiko koa zany marambitsy miranga tany niterahan ty zanam-pandarana ty ambarao ny hitanareo zay matory vokony ndao tsy kampionjo fa zaka tao tsy ianara ny ngezabe dia ny fankasitrahana an'ilay fandarana zany hoe ho mariky ny fankasitrahako anareo ihany koa dia ho tononoko anareo zay nandefa SMS taty amiko sy ny toerana navianareo tsirairay avy any Maman Juvanot tsara rivotra Ambondrona Rive Sotema Eugène Amboromalandy Irène Morafeno Jaotombo Marovoay Clarisse Manga Saïd Fiofio Roger Tanimasaja Mamy Manjary Soa Sitraka Manjary Soa Bary Abattoir Mamania Bodo Aranta Carlos Ambalamaogo Julien Tsararano Nosikely Marie Katsepy Mariam Mbalamanga Sitraka Mabibikely Zamany Bora Morafeno Blandine Betsina Eriana Zafa Akazomborona Mavozaza Randria Zanjesy Ampijoroa Laka Kikony Randria Zanjesy mba alefasy malaky ma SMS na fa tonety anao zay vao nampilatsaka raha ty izy koa tsy mivakiko mipodina alahelo anao tononoko foana fa anao makasitraka anareo rehetra zay nandefa an'izay SMS zay fanamariana kely 5 taona zay ny fampiresantsika nizarantsika ny sosiny tsara amin'ny alalan'ity fandarana ty nasongaditsika ny antom-pisitsika olombelona eto ambony tany fandalovana ty zany dia ny fifanasoavana fifanampiana ary zay ny tena niraikitra nyty fandarana doria ty tsy aivinay foana zay doria le alavaina aminay dominy rehetra iainam-pitiavana fahendrena no izana ifampitsarana fifanampiana zay moa ny tena antom-pisiny rehefa miresaka an'io fifanampiana io dia tafiditra anatin'izay ny fitiavana tafiditra anatin'izay ny fanantenana tafiditra anatin'izay ny finoana zany hoe rehefa misy ny fifanampiana toa ifanaovan'olon-droa dia fa feno zay ny fitiavana feno ny fanantenana feno ny finoana natao izay rehetra zay ho tsy aivina ho atsika zany ary mbola mitona atsika rehetra zany zay manan-kevitra mba harosoy amin'ny fandarana doria eto hoentitsika manabe ny taranaka araka niny teny faneva fandaharana iny ny larana ifandraisantsika dia 032 44 759 83 na 034 84 759 82 zany hoe azoko foana rehefa alefanareo io SMS io ary raha misy hevitra alefaso ihany koa fa atsika mifampizara mba hitan'ny sosiny tsara amin'ity fiaina mandalo ty fonja hita maso zany hoe misy didim-pitsarana avy any amin'ny fitsarana anasazy zay olona voaheloka dia hiditra any anosy lava tsy hafa tany mora maro foto tsy zay ilay fonjam-piainana horesahako eto ilay fonjam-piainana hita maso fa ilay fonjam-piainana araka an'ilay loha hevitra amin'ny fiainana mihitsy amin'ny ankapobeny dia azo lazaina fa fonja kely koa ny ilay fiainantsika raha tsy manana fiadanam-po ny olona anankiray zany hoe olona tsy voasazy fa voagejany fahazaran-dratsy fotsiny reny no mahatonga azy tsy miada-po toy ny hoe toka sigara paraky rongony zay rehetra miteraka mahadomelona zay rehetra miteraka mampivarilavo zay rehetra miteraka tsy fahatserovatena ho tany saiko aminareo izy ireo ka jereo sao dia mba ho anatin'ny lisitra voafonja ianao araka nyty loha hevitra antsika ty ka samy zany mijery ohatrandreny olona mijery valim-panadinana reny zany jereo mban'ny jiranao sao dia ireo koa tafiditrao fa ny zava-dehibe dia azo ialana zany azo ovana zany azo alavirina zany fonjam-piainana zany raha mitahiry lolo-po sy alahelo amin'ny hafa ianao dia mihevitra fa vomafy le anananao alahelo tsia ianao ny tena vomafy raha nataony anaka iny mbo haninenany tsy avelako eloko aniny mandrak'izay
misy amintsika any zany azany momba azy no eritreretina fa ny momba anao mahasoa anao aloha ny famelana azy zay vao mahasoa azy azadiny fa ery manafaka ny famelana amin'ity fiainana ity ery manafaka zany famelana zany amin'ity fiainana ity ny frantsay moa dia tena miteny mihitsy ny hoe le pardon est une puissance qui libère tsara zany koa mieza mianatra mamela heloka amin'ity fiainana ity raha tianana fiadanam-po anao amin'ny fiainanao amin'ny androm-piainanao rehetra mihitsy io ianao mototra lava isan'andro tsy mba mahita tsiky mihitsy zany hoe monjomonjo lava anatin'ny fonjam-piainana anao babe tsy mba ahitana soritra ny hafaliana mihitsy eny amin'ny tavanao eny olo jiaby mifanojy aminao karaha niady aminao jiaby marina fa mafy ny fiainana dia asehoanao amin'ny endrikanao mihitsy ny amafisany mba mieza mitady hafaliana isan'andro amin'ny fiainana tsara ane zany hoe mifanena amin'olona anankiray anao fa hitokika ianao zay fa fanena aminao karaha olo niady taminao koa izy tsy fahaizana makasitraka na efa miezaka mafy aza ny olona aminao tsy tonga aminao mihitsy mifankasitrahana ny fiainanao zany tsy ahitana tsony hoe fankasitrahana na mifahasalamanao na ny asanao na ny tokantranonao na ny zanakao ilaina mba makasitraka amin'ity fiainana ty ny tsy fahaizana manampy ny hafa na misy azonao atao zao aza manampy ny olona mila vonjy aminao dia anao le tsy manao tsotra fotsiny zao za tsy nahefa zay monko le fikabarin'olo ianao le tsy sahan'olona antonona mihitsy rehefa mila vonjy ianao le tsy sahan'olona antonona mihitsy rehefa mila torohevitra ianao le tsy sahan'olona antonona mihitsy rehefa mila vonjy satria matahotra ny latsa avy any aminao le olona ratsy zany ialao fa anatin'ny fonjy anao rehefa tafiditra am'izay azadiny fa mahasambatra kokoa ny manome no mandray amin'ity fiainana ty tsy ny vola ihany fa maro karazam-panampiana fa amintsika eto mazany rehefa fifidianana ihany vao tena isehoany ty fifanampiana ty maro fanampiana lefa fifidiana za mba maniry manimo tsy atao fifidianana isaka taona izy io am'izay mba maromaro azy tsetratsetsa iny fa ialako tsiny fandanimpotoana amin'ny fifosana olona vao mifanena amin'olona anao sendra fantatra dia lany eo ny adiny ray sy ny adiny roa resaka firesana andrakoto sy rabe fotsiny sady mandany fotoanan'olona ianao no mandany fotoananao koa nata dia saika andehananao adinonao jiaby vangoeny fosafosa nafiky soalata io ndro korana mandeha eo ahoana ianao tsy anatin'ny fonjam-piainana am'izany tsisy fandrosoana azonao andraindraina mihitsy am'izany fa ialao zany fifosana olona zany dinio fa ny olona tokony izy aminazy mahay mifaly amin'ny ananany mahay makasitraka an'izay kely na be ananany ary tsy mba hitanao iresadresaka amin'ny olo-kafa zany fiainany foana manahirana azy ho resahany ny fahitana ny ratsy eo amin'ny olona foana azadiny fa tsy misy olona tonga lafatra zany amin'ny fiainana na iza samy manana mifahalemeny ny olombelona tsirairay ambony ty tany ty nefa tsy ho zato isan-jato zany fahalemena zany fa mba misy kosa ny tsara any aminy mizara mitady fijery miabo enina dia io olona tsy tianao maizina io aza jerevo mifijery mpitiavana jerevo mifijery miabo tsy maintsy mahita ny tsara any aminy ianao ary zay ny mahatsara amin'ny fiainanao raha io anao miasa loha lava io le hoe stressé amin'ity fiainana ty marina fa rotoroto ny fiainana tany nefa entomora ihany avako ao aza mikoropaka lava zany maiza mandamina tadidio fa rehefa sendra ny tsy afa manoatra zay ny ianao tsy fidiny aminao tsy afa miatsika mpandrina eo tsy azo atao ka aleo mianatra tsy miasa lodeny zao so dia tafiditra anatin'ny fonjam-piainana koa ianao raha mifaninana amin'ny hafa ianao amin'ny fiainana efa tafiditra anatin'ny fonjam-piainana anao zay tsisy zavatra tsara zany raha tsy fifananana amin'ny sainao ao fonja mihoatran'izany tsy tsara zany satria tsy misy mamy intsony ny fiainanao fa baiko ny fifananana fotsiny
na zavatra vaovao reo atsimo ao na zavatra vaovao reo avaratra ao de iny ianao fa sahirana tsy mahita tory amin'ny alina mivonto fo fahatany mitady fomba ny hoe ahoana indray ny nitovizako amin'iny nata hidirana trosa voamafy anao fonja be mahazo anao zany very amin'izany ianao fa tandremo fiainana tsy hifaninanana amin'ny hafa fa hifaninanana amin'ny tsara vitanao omaly tsara iny tsy namanao ny faninananao fa ny tsara vitanao omaly tsara iny filamatra iny fa misy olo mifaninana amin'ny namany nao reraka fiainana natao hifanampiana fiainana natao hitomana amin'ny hafa amin'ny lala tsara fanakanana ny namana andeha hivarina amin'ny ratsy zany ny fiainana tahaka zany zao ataontsika zao mba mifanolotra manenina amin'ny zavatra atao ratsy aleo misoroka toy izay mitsabo amin'ny zavatra efa fantatra fa tsy mahatsara dia aleo tonga dia tsy atao enjana zany tsakotsakony nenina amin'ny fiainana zany fanenenana moa ko amin'ny gasy io raiky foana fanenenana fa amin'ny vazazy io zarainy roa ray regret ray remord le regret mba eo ihany mbola azonao rattrapena za lalo diso taminao iny fa za mifona fa olo iny fanaty anao remord jusqu'à anao maty koa anao matsiaro azy to zay vao hoe tahaka zay aya koa ny tahaka zay tsy mitovy amin'ny tsy misy ny tahaka zay fa lasa tantara fa ny tsy misy iny tsisy tantara ray fanenenana manimba ny saina ny ray tsy misy tantara fotsiny donc aleo misoroka toy izay mitsabo raha te hife zavatra rehetra anao amin'ity fiaina mandalo ity misy zavatra azonao fehezina amin'ny fiainana fa misy zavatra tsy azonao fehezina na oviana anome ohatra atsika zay amin'ny maha olombelona nofo sy raha amin'izao fiaina mandalo zao azonao atao tsara ny matory manao revay mba amoanao zany fa tsy miankina aminao kosa ny mbola hifoazanao na tsia ikabarin-dragnahary atsika jiaby mahay an'izany matory iny azo zany dia atory lao matory ianao fa ny hifoazanao io midépendre amin'ny-dragnahary donc tsy azonao fehezina zay atanao misy revay fa tsy voatery miankina amin'izay ny hifoazanao mianara koa miaina amin'ny fiainana lavitry ny fonja zany satria azonao atao any mividy fanafody mandeha dokotera mitsabo tena fa tsy miankina amin'izay ny ahasalamanao fa miankina amin'le rangambony ao alohany anaratsika azy dia tsy ahivoko indray ilay ifandraisantsika aza tezitra tsy miteny olona eto fa fanatsaran-javatra 032 44 759 83 034 84 759 82 vatsim-panahy zay indray zany loha hevitra raha antsika androany afatra ho an'ny tanora izy ity mba hisy fanantenana amin'ity fiainana ity zany amin'izao manko le tanora tsisy manoro hevitra firy na misy manoro koa raha fa tsy rara iny de zay zany mba anjarany doriany hoe torohevitra kely ho antsika tanora de misy vatsim-panahy ity zay ny nanaovana an'ity loha hevitra ity zany sady mamelona amin'ny fanantenana ho an'ireo tanora no antenaiko ihany koa mba hampandroso satria maro ny very fanantenana amin'ity fiaina mandalo ity maro zany nefa ny fanantenana io lay nofinofy ampotiana iantsapazana io le mahita ny apitso tsy tazana fanantenana tsy mbola apela-tanana nefa fihinina ka anao very fanantenana anao very fagnahy zalahy tambatra andreo rehetra reo no manome fanantenana amin'ity fiainana ty ary misy afatra reto omenana reo tanora de mba hoto zany hoe vatsim-panahy afatra ho an'ny tanora mba ho hisy fanantenana amin'ity fiainana ty ialoavako amin'le fampitandremana aloha tandremo aza mba matahotra ny ariny namana zany amin'ny fiainana misy makolo matahotra rehefa ariny namana aza matahotra ny ariny namana zany amin'ity fiainana ty aza mba matahotra tsy ho rarahin'olona zany amin'ity fiainana ty fa miza manaiky ny maizy ianao no tena izy fa aza miandry olo-kafa zany fatokisa tena ny tena ilazana ny tiako lazaina aminareo eto ianao mieno anakay io ianao no tena jao
anao ro tena izy aza miankindoha amin'olona zany manomboka zao zany de mandraisa fanapa-kevitra ny hoe ampy zay le fiankinan-doha aok zay le fiankinan-doha manomboka eo de i surprise tsy ampoizinao ny mitranga amin'ny fiainanao alaviro ny manome lanja diso tafa ohatra ny hafa zany amin'ity fiainana ty fa reny zany no miteraka fiankinan-doha ka manjary anao tsy mahita fahasambarana mihitsy ho anao niza miaona aminao ankehitriny zao sy ny fanena taminao tamin'izany andro zany aza sina fanenenana na inona tranga na tsara na ratsy vita namany vita fanarenana no atao vita namany vita fanatsarana no atao vita namany vita fampivoarana no ilaina zay ny tena imasoana de androso anao io anao meno anaka io androso any anao ty misy tantarana ty tena tantaram-piainako ty tantaraiko aminareo zao olo bokany laborosy ny ambany zany tamazongaty eto zandro nahita jiro ampotory zay mbola kelikely zay misoma boly ampoto io ka za hitandreo za tena dabany enty tsisy rahay za amizay tena izy namanareo ay voilikiliky ane zao iny de misy manana pitié hoe bon ambelao izy namanay fa anao goly anao tam'izany manko anao koa ataon'olo goly anao tsisy kabariny za fa goly za fa ravoravo zany soma namako to mipaso boly taminakay tafiditra kanaly maty boly zay resy eloko neny namako mialany tsisy ilana azy draba maty za mipaso boly aminao anao koa mipody kanaly koa miala tsisy nanomboka teo zaho iny tsy masaky miaraka misoma amin'ny namako satria za tena matsapa mihitsy za daba tsisy kabariny avy misoma reo zay za vao misoma raiky avy misoma reo zay za vao misoma raiky karaha io to ata tsy ampy isa reo tsy masaky mikaiky anakay satria andreo za daba loatra de za koa mieritreritra za tena draba fa aloha zaho raiky to misoma raiky fa rehefa 5 taona taty afarany zaho mihitsy mibata ny amboara zaho le kapitaine d'équipe-n'le équipe nentiko sélection Majungata ty koa tongavana de zao tsy firiariana ny tenenako an'izay fa nanaiky ny fahadrabako de niezaka de nanao ny tena izy fa tadidy namako jiaby zany iny lao daba be iny feny de zao zay olona rehetra nisy fifandraisana taminao de nampianatra anao zavatra teo amin'ny fiainanao fa jerevo amin'ny fijery miabo raha tsy natao andreo an'izay za ka nisosotendreo teny foana ny adrabako ziskiny any za mbo daba to dikan'izany ilay manaiky ny tsy fahombiazana fa miezaka nampisy fahatongavan-tsaina tamiko zay zavatra zay dia ny farana tamin'izay le ezaka natao satria hita fa nahitam-bokatsoa zay le niteneniko teo zay vita de vita fa aza tsy aivina le olo nitenenao na daba iny amitsika zao zany ro zaka matevina ataony adiniko zao mivolany daba iny mbo mahita izy ataonao mahita ino izy fa ny ratram-piainana io le manome traikefa mampivoatra foana amin'ity fiainana ty ny ratram-piainana io le mampanakarena amin'ny lafiny rehetra fa misy olo vangoeny ratram-piainana io godo vary lavo koa na izy ole de izy misonitra izy koa miembotra Andriamanitra de fa nanome zavatra tsara sy arena ho an'ny olona tsirairay fa anjarany tsirairay no manao zay azahoany azy samy mitsay ny tantarany samy misy tantarany olona rehetra samy miezaka fa tsy misy miankatra zany ndagnahary fa ny fahamatorana no mampiavaka ny fahamarinana no mampizarazara misy olona tsy marina baka misy olo tsy matotra aya olo hitovy
misy olo manomboka amin'ny fiainany miredareda tsara ny fahatsaram-piainany nefa lavenina no iafarany maro zany izy manomboka amin'ny raha tsara ny aina amin'ny raha tsara ay afarany iny any lavenina misy afinapombo ny atombony tsisy olo mahay misy zandrikely zay za ravoravo amin'ny zandry io zandry tanainy enty izy io izy mampanenty nity dilipo anarany koa tsaiky tam'zany maia dilipo maboaka izy afinapombo ny atomboany efa afo miredareda izy ny any ty zany ro fiainana anjaranao no miezaka arakaraka ny zaka tokony ataonao fa aza mivona amin'ny sitrapon'Andriamanitra tandremo ny mahatakatra amin'ny fiainana zay ny tena zava-dehibe fa very ianao raha vo tsy zay tany ampianarana mbola mety makatahaka amin'ny namanao satria lazadina mbola mitovy de mitovy koa amin'ny valiny fa amin'ny fiainana ty samy nametran'Andriamanitra lazadina ny olo tsiraikiraiky ka tandremo makatahaka ary io mahavery ny olo maro loatra makatahaka amin'ny lazadina tsy mitovy very fa ny azo atao de mianatra ny tsara ataony namana iny ny mety araka ny teny soratra masina manao hoe fantaro ny zavadrehetra fa azony mafy zay tsara zany mba hainay koa zany fa ny olona tsirairay de samy manana ny maizy azy io tahaka ny lamina sy ny famaky ny olona tsirairay tsy ombia itovy fa samy manana ny manandrify azy fa ny lamina na maranitra aza tsy afaka anapahanao boy tsy afaka anapahanao kakazo be reny fa raha fakatahaka no ataonao amin'ny famaky de potipotika eo anenao hoe satria tsy nandiny tena izy fa nakatahaka be fahatany fotsiny fanalana volombava fanalana volo fanetezana taretra zany no asan'ny lamina toraka zany koa amin'ny famaky na maranitra sy matanjaka aza tsy afaka nalana volo famaky tsy afaka nalana volombava famaky fa samy manana manandrify azy tahaka zany koa sika olombelona tsirairay io fa ny tena loza de ireo mpitondra maro manao tahaka ny lamina sy ny famaky any ka sarety indray no mitarika ny ombiny amin'ny akamarony satria administration camarade no maro iny camarade nakay ambelao tony ata boy tapainy amin'ny lamina ambelao tapainy izy namako koa very am'izay ny tsika misy asan'ny lamina misy asan'ny famaky ka na mifamadika ara ny lamina sy ny famaky itsoko amin'ny administration camarade ambelao mandeha amin'io foana fifananana no mameno ny atao amin'ny fiainana am'izao iainantsika zao na zavatra tsy tokony ifampitahana azy amin'ity fiainana ty ilaina fandiniana tsy manao ny olona aminay pikabary de hoe mandinika vao mipataloha sao de ny aoriana indray ny lasa loha zany fiteny hoe tokony andinika ianao am'izay rehetra atao fa tsy hitanisan'izany akory aloha ny tena antontsika eto fa ataoko anaty finosana zany ohatrany hoe tsy ato-be amoron-dalana fotsiny nitaritako azy tsy hitazonanao tsy andeha fa manaitra anao fotsiny mba heritreritra manaitra anao afo fotsiny zany mba andinika am'izay rehetra atao zanahary raha nanao masoandro sy volana tsy nataony ifampitaha azavana tsia fa samy manana ny karazana fotoam-pahazavana izy ireo mandefitra ny volana rehefa manao ny asa ny masoandro zay ny zavatra misy satria mbola miala sasatra izy manome ny voninahitra ny masoandro fa rehefa tonga ny alina tsy ohatsony ny masoandro de manao ny asany koa ny volana fa amintsika olombelona indrindra fa tsika eto Madagasikara eto tena mampimebe izay navitan'izao zay nanao an'izao ianareo tsy navitan'izao aiza le fahendrena asehon'Andriamanitra amintsika anabiazana ny taranaka dinio aneny fana zany fanahy entiny masoandro sy volana zany masova sy fanjava ilaina olo kendry manabe an'ity firenentsika ty tsy ianao ny teneniko
fa tianana ny soa sy ny tsara araka n'le teny filamatra ny doria hoe rehefa soa rehefa tsara dia zareo amin'ny zanaka mampara atombo iaoreno atsarao azamiato na kely na be vitanao dia anjary tangam-bato 5 taona zay no nisy nyity fandarana doria ity tsy firy ny mahafantatra azy tsy firy ny mankafy azy satria anatra fahendrena no imatimatesantsika tsy zatra ny maro ny mandray an'izany fa raha fifanasana vangy fifanompana fanaratsiana olona ny natao tamin'ity doria ity sanatria mivavana diny lela tsisy fandarana tsaratsara nyty eky donc fa zao hiezaka hifandresy lahatra tsika na ity orana avao koa an'ity fandarana doria ity aza mifaninana amin'ny vendredi joli zoma mahafinaritra jerevana zany fomba entina miteny azy zany zany efa mba maniry olo jiaby mivola doria mahafinaritra mifanohi-kevitra zany ny doria sy ny zavatra tiany olona hotrandrahana am'izao nefany zay le natonga nainanao an'ilay loha hevitra hoe vatsim-panahy tena lasa manepotra ny olona mihitsy zany fizarana fahendrena fizarana anatra misy ny anatin'ny fianakaviana rehefa mba mahatsiaro zany le ray aman-dreny ao ny hoe anareo koa ny avia tsaiky reto zao raha ambarako anareo amin'ny fiainana ty mananatra zany izy ty tsisy olo mipetraka eto na zay zao andeha zay raha mbola eto efa io zaka ataonareo indrindra zay fa tsy eto mba hanahoana eky anareo tonga de misy miboaka na avokoa anatra sermona za tsy nahefa za miboaka fanaoko azy zay zany zava-misy zany any amin'ny zanatsika any ary ny tena loza de ity ny tena loza de ity ny ray aman-dreny misy am'izao zany mba hanehoany fa tiany ny zanany de ny fanomezana zay zavatra rehetra tiany matahotra mihitsy ny ray aman-dreny raha mandany zany zavatra iriny zanany zany aza manao an'io io fa vitsy isaka olo mivola tsy haiko io zany koa no mila an'izany zany de ataotsika karakory andao tsika hitrosa andao tsika anao an'izao fa aloha mena azy zany hoe raha ravona n'ity fandarana ty zany ny ray aman-dreny am'izao ialako tsiny am'le fomba fiteny tsy mitaiza fa miompy ny ompiana matetika biby ary na io olona io koa rehefa ompiana lasa biby maro zany ialako tsiny tsy hoe ianareo ny lasa biby olona le fomba entina nabiazana an'le zaza mihitsy ny tsy mitovy tsony araka an'le fomba fiteny hoe tsy mitovy tsony ny taloha sy ny ankehitriny zay mahatonga atsika lasa araka an'le fomba fitenin'ny taolony hoe volombodiny akola zany ny malagasy ankehitriny tsara fa afarany namany foana am'izay rehetra tao zay ny manahirana satria le zaza tsy taizainao fa ompianao fa ny zavatra ilain'le zaza dia fitaizainao azy zany zao de mba nisany isorako tamin'ny fanabiazana azonay satria olobenay za lamasiaka tsy mahazo lafasy ianao fa iny sikan'iny nitera-bokatsoa taty orina ka eto zany lasa piray ombonantoka mihitsy lay ray aman-dreny sy lay zaza le zaza manampanirina zavatra be zay tsy mahasoa azy ray aman-dreny ty azy manome azy fahafampo amin'ny zavatra tsy mahasoa azy feiny ny beazina tsy lasa namana rehefa lehibe fa indray ny lasa fahavalo satria nompianao izy ka fa raha izy zany nitaizanao de lasa namanao de fahasambarana ho an'ilay taranaka zay le hoe ny azo ny vanikolakana ny tanina ny irininy tsara fa noho ny fahendrena malagasy tsisy manontany mihitsy ny hoe ary raha le tany ndray tsy nanjary lakana le azo teo tsy fanao satria raha nisy tsy nentina nataon'le ray aman-dreny
tsy zava-dehibe ny anitsinao azy hoe leve tsy mety raha ataonao ty mama tsy mety raha ataonao ty tsy zay fa raha tsy nety taminao iny aizany hoe tsy nety tokoa aza ataonao amin'ny fiainanao fa le ny tena mety aminao atao de ho tsapany eo hoe ty zany tokony natao io ne tsapany foana izy diso hoe fa tsy ny fitenenanao azy no zava-dehibe fa ny fanitsinao azy zay le vatsim-panahy tapitra ny fotoanatsika awatra lay 20 heures tsika ndray manaja fotoana foana na misy ara-ny fahatarany fa le fahatarany kosa tsy de miankina aminay fa io no ny fandaminana ato anatiny ka dia makasitraka anareo indrindra tompoko amin'ny heriny no toy izay ndray hiezaka hitondra loha hevitra vaovao ary mbola mamerina ny fialatsininy hoe sao de misy tohina tamin'ny fomba entiko ny teny azy fa doria de hoe domy ny rehetra iainam-pitiavana le fandomana tsy maintsy mafimafy am'izay mba iainony ao an-trano odio zay le doriany domy ny rehetra iainam-pitiavana fahendreny fahendrena no izana ifampisarana makasitraka indrindra tompoko